Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Tafajoro andro any ariva ny gouvernement tany Premier ministre Tsay Christian ny ariva teo no nampahafantarina izany teny Avilo miisa 7 ireo ministre avaovao vao antso andrafitra izany. Nahiditra amponja voajomaika ireo olona enina voasaringotro amin'ny raharaha KNAPS isan'izany ny tale général sy ny filohan'ny filakevim-pitantanana. Mbola ilay resaka famarotana tany ao amin'ny tetina 12.5 lavitrisa ariary no vesatra nanenjehana azy ireo. Editra amin'ny fitokonana ny personnel administratif et technique eo anivon'ny université Antananarivo aorianan'ny 27 ora raha tsy mivaly ny fitakiana izy ireo. Ny fandoavana ny karama ara-potoana, ny fisotronono isan'ny afototry ny olana hatramin'izao. Norombany Faza Louise Aurélie solontenan'i Madagasikara ny laharana fahatelo amin'ny Coupe d'Afrique de Slam Poésie sy nitototsaina tany Éthiopie. Maro ny tanjona ary isan'izany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Maresaka iraisam-pirenena miditra amin'ny andro faha-20 ankehitriny ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russie ny maraina teo. Fotodrafitrasa maro tao Kiev ny voadarika bomba ary tsy mampiova ninina ny couvre-feu nanomboka omaly. Ny ady dimy rehetra. Salandra tokolasy toko aftoana vaovao eto amin'ny Kolodeveka Manazanora anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamoatsika ny vaovao dia tafajoro androany ariva ny gouvernement tany Premier ministre Tsay Christian ny ariva teo fony nampahafantarana ateny Avilo izany misy 7 ireo ministra vaovao vao antso andrafitra izay gouvernement izay arahoarany makasika izay. Tendrena upikamba ao gouvernement amin'ny ministre ny raharambahiny azy Andriamatoa Randriamandrato Richard. Pitahiry ny fitomokasem-panjakana ministre ny fitsarana Andriamatoa Rakotozafy François. Ministre ny fanajariana ny tany sy ny fananatany Andriamatoa Albert Ramaolimasy Pierre. Ministre ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana Andriamatoa Tokely Justin. Ministre ny tanora sy ny fanatsanjatena Andriamatoa Raharoarilala Timoka Roberto. Ministre ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Andriamatoa Ranjatoelina Roland. Ministre ny rano, fanadiovana sy ny fidiovana Andriamatoa Ravokatra Fidiniavo. Ministre ny arena kibon'ny tany sy ny loharanonkarena stratégique Andriamatoa Rakotomalala Elindrainy Olivier. Ministre ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy Ramatoa Vina Orléans. Iverenantsika ihany moa ny mahakasika izay remaniement izay fa mialohan izay moa dia nahiditra amponja voajomaika ireo olona enina voasaringotro amin'ny raharaha KNAPS isan'izany ny tale général sy ny filohan'ny filakevim-pitantanana. Mbola ilay resaka famarotana tany amin'ny tetina 12.5 lavitrisa ariary mivesatra nanenjehana azy ireo. Yves Richard. Enina ny olona nahiditra amponja voajomaika eny Tanimora mahakasika ny raharaha KNAPS. Ankoatra ny tale général sy ny filohan'ny filakevim-pitantanana, 3 mpikamba ny filakevim-pitantanana KNAPS ary olona iray hafa voalaza ho praitso kombakomba azy ireo. Raha ny fampitambavao nataon'ny filohan'ny randrana sindikaly androany mbola niresaka fampivarotana tany mandidina ny 707 metatra toradroa mitetina 12.5 lavitrisa ariary. Natsikafo ny fanadiadiana ny Bianco tsy ara-dalàna ihany ny vesatra nanenjehina azy ireo. Antonina nohiza ny randrana sindikaly ny fitoriny teny anivon'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny paka androany. Androany zay atao amin'ny randrana sindikaly zany
nametraka ny fitoriana tena fitoriana mihitsiny zany a ny mpikambana rehetra ao anatin'ny filakem-pitantanan'ny knapsa sy ny tale generaly am'ireo antony maro be ny eritreretina hoe fandanindanimpona famoaham-bola zay tsy mazava tao anatin'io a knaps io ilazana amintsika zany hoe reny resaka momba ny resaka arrestation amin'izao fotoana ireo a mbola antony ray fotsiny reny zay ny mahatonga anay zany hoe tsy mijanona fotsiny ao anatin'izay zavatra efa miseho zany ny rana sindikaly a fa tohizana daholo satria moiza be da be ao anaty mbola resaka varotra natany zany le teo iny fa mbola ao daholo zany reny le hoe hatramin'ny contrat am'le mpanazatra amin'ny baria teo aloha reny resaka hoe fanaovana fanomezana etsy arotsy mazava reny retretreny zany a ao anatiny misy 250 a ny antony ny soratany ao anatin'ilay fitoriana napetraka eny amin'ny pôle anticorruption androany a de hitasika nitoy zany ila ankoatr'ireo teboka 250 nitondrany ny randrana sindikaly fitoriana teny anivon'ny PAK miantso ny ministeran'ny asa sy ny eo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola andray fiampitra avetrany hisoroana ny mety ho fitohizany famoaham-bola tsy ara-dalàna eo anivon'ny knapsa ihany koa izy ireo androany bara de hoe tsy tokony hovarintsika any am'le hoe nisy fisamborana na fandefasana olona nakany amin'ny ponja tsy zay ny zava-dehibe ao anatin'ity resaky ity fa ny tena zava-dehibe a de ny mikasika n'ilay vola mivoaka eo zany le tena zava-dehibe ary zay ny mahatonga anay hoe miandry zay a ny ministry ny asa sy ny ministry ny vola efa namboaka décision ve izy mikasika ny hoe fanajanonana avy hatrany a ny famoaham-bola rehetra ao amin'ny knaps zay zany le takina voalohany aloha fa raha ohatra ka nalefa nakany reny nefa le famoaham-bola ato mandeha foana de tsisy dikany le izy zay zany zavatra anankiray voalohany de zay a ny mahatonga le hoe tamin'ny lasinay zay nandefa taratasy a fitakina tao amin'ny ministra anankiroa zay moa zany sady ny hoe iona tamin'zareo a tao amin'ny birao ihany ara zareo fa tsy afaka nandray anay a anjaran'zay fa napetraka le taratasy hoe mitaky an'ireo le hoe fanajanonana ny resaka famoaham-bola rehetra fanodikodinam-bola mpanjakana famotsim-bola fisolokiana andraikitra sy ny maro hafa vetsatra mbola anenjeny ireo mpitantana isantsokajiny indrindra ny tale jeneraly sy ny filohan'ny filakevim-pitantanan'ny knaps avokoa hoy ny teo anivon'ny randrana sindikaly raharaha izay andrasana izy ireo isi amin'ny fampiaran-dalàna araka ny tokony ho izy noho izany mahavoakitikitika olona mihoatra ny valoetsy mpikambany eo anivon'ny knaps andrasana ary hotatirina eto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany arak'izany ny hotoin'izay iverenantsika kosa mahakasika ny remaniement dia nanome toromarika entitra mahakasika ny tokony tandreman'ny fitondran-tenany ireo ministra tsiraray sy ny fananterana ny ivelarano ny filo Andrajoelina androany teny Avoloha maro ireo asa lahara-pahamehana raha nambarana aka mitaky ezaka lehibe izany onrifloreo tafapetraka androany teny Avoloha ny gouvernement tafaefatra izay tarin'ny premier ministre Antsay Christian gouvernement zay ahitana ministra 22 sy sekretera mpanjakana miisa 2 nofoanana ny fametrahana ny ministra lefitra misahana ny Tandoro ary ny ministra lefitra misahana ny fandrakofanala ny Madagasikara raha ny hita tsy misy fiovana firy ity gouvernement ity ireo département ara-ministériale izay tsy nanana ministra teo aloha ihany no nametrahana ministra vaovao fa teo ihany koa ireo ministra efa niasa teo anivon'ny gouvernement no niova ndraikitra ary nisy ireo ministra no tafaverina indray amin'ny toerana maha ministra azy izay ary nisy ihany koa ny gouverneur voatendry ho ministra hentitra ny filoha ary nanome toromarika mazava ireo ministra tsirairay avy indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-pitondran-tena sy ny maro samihafa tokony andraikitra mpanjakana antony ianareo zany ary miafaka toko apetraka amin'ny ministra tokony andraikitra voly eto amin'ny firenenanareo dia tokony ho modely sy taratra ho an'ny vahoaka ianareo tokony ary tsy maintsy manana fitondran-tena mendrika eo anivon'ny fiarahamonina sy manodina vahoaka malagasy mahay manantalanja ny teny ambary ny fihetsika atao ary indrindrindrindra ny tsy tokony ho atao andraikitra manandaza noa akinona aminareo amin'ny asa fanarenana ny firenena fampatrona ny Madagasikara sy fanasoavana ny vahoaka malagasy praitandraza ministra mahitsy manakaiky ny vahoaka izany noa
amin'ny ministra fitiavana anatin'ny gouvernement. Ny aiky ny filoha fa maro ny asa nampanentenay no tsy mbola vita nandritra izay 3 taona nitondrany izay ka nanamafisany ny toromarika izao gouvernementa izao ny amin'ny fanatanterahana izany. Dia mila resaka isika tsy mikelisoka, mila miara misala isika mba hanatanterahana ny vina fampandrosoana ny Madagasikara izay voarafina ao anatin'ny veterana. Izay indrindra no nanaovana ny contrat programme aminareo ministra isaky ny departementa tsirairay avy. Mitaky vokatra azo refesina sy azo tsapaitanana izany zavatra rehetrarehetra izany. Ny andrasana amin'ny ministra dia ny mamaly olana sy mitondra vahaolana, mitombona sy mifanaraka amin'ny finanam-bahoaka sy ny firenena. Mitondra vokatra amin'ny vaingana, mipaka amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka malagasy. Tsy tokony hipetraka ho teknisianina ny anareo, fa tokony ho mpitarika, mpitantana, mpanatotosa mahomby ny zavatra rehetra sy ny programan'asa izay apetratsika. Mila miasa aingana isika, mila miasa tsara, mila miasa mafy, ary izay indrindra no hitaritako anareo hidina eny fotony amin'ny asa manaraikitra izay sahaninareo. Tsy tokony hisy ny arasoandraso, tsy afaka miandry izay taraiky sy varabariana isika, ary indrindra mitaky izany ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Naverina novakina teo anatrehan'ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernementa ihany koa ireo vina ny fitondram-panjakana. Taorian'izay niatrika avy hatrany ny filan-kevitry ny ministra ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernementa vaovao izao ny andro ny ariva teo. Zay mahakasika an'iny afa tsy maintsy hisy fiantraikany amin'ny toe-karena eto Madagasikara ny krizy ara-toe-karena izay ateraky ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russie amin'izao fotoana izao. Nanao antso fanairana ny fanjakana ny tokony andraisana fepetra meloho ny syndicat des industries de Madagascar sy ny fikambanan'ny orinasa malagasy. Miantarandriana. Raha toka tsy mbola tafarina taorian'ny krizy ara-toe-karena nateraky ny Covid-19 ny firenena malagasy, amin'izao fotoana izao manay ny mety ho fiantraikany adiny Ukraine sy Russie eo amin'ny toe-karentsika ny sehatra tsy miankina. Antony, isan'ireo firenena miankina ho betsaka amin'ny any ivelan'ny Madagasikara, indrindra eo amin'ny lafiny fanafaranentana. Ity faran'izay ahina iompampana ny fiakaran'ny vidiny raha toka tsy misy ny paikady ho fiatrehana izany ho resy ny fanjakana mialoha. Nanantena hoe hanomboka ny relance hikanjo mampalahelo tonga indray ty krizy gera any Ukraine sy URSS ty. Ary eo ny firenena malagasy na dia lavitra any Ukraine lizitsika fa amin'izao zavatra miseho eran-tany zao dia samy voadona daholo. Inona moa mahavoadona antsika malagasy? Mahavoadona antsika malagasy sanatria tsy hoe hisy bomba ho latsaka eto, fa azadino re tompo koa. Fa noho ny fomba fitantanana tsy nety dia miankina amin'ny fanafarana entana ny ivelantsika. 20 hatramin'ny 50 isan-jato ny entana ilayntsika andavanandro dia afarana ny ivelany. Rahantsika nahita après Covid, tamin'ny Covid iny niakatra daholo ny vidin'entana. Na ny transport maritime mitondra ny entana ny ivelany makaty raha niakatra. Tonga indray ty gera ty vao maika loza. Mbola azo lazaina hoe tsy dia misy relance io. Ary na hisy ny relance oka hazava tsara tokony lalana vaovao no entina hampandroso ny ekonomia malagasy. Zany hoe tokony ataotsika mijery hevitra mba tsy hiankina amin'ny fanafarana entana ivelantsika fa mamboly manao production eto Madagasikara. Ohatra amin'izany, mahery ny 5.3 tony isan-taona ny katsaka afaran'ny Madagasikara avy any ivelany. Siramamy raha ny antotanisa avy amin'ny simy matrany, mahery ny 5.1 tony isan-taona. Ny menaka sakafo, mahery ny 2.1 tony isan-taona no afarana. Tsy ny lafiny fanafaranentana ihany no ho voakasiky ny krizy ara-toe-karena io. Ahina ihany koa ny ho fiantraikany izay eo amin'ny lafiny fandraharana amin'ny ankapobeny. Rosiana manana famatsim-bola maro mipetraka maneran-tany. Isan'izany Madagasikara, misy échange économique entre ny Russie sy Madagasikara. Dikan'izay
raha ohatra hoe misy lena ny vola amin'ny mpandraharaha rosiana rehetra maneran-tany dia misy fitraikany lehibe zay a ho an'izay tandrify azy. Mety misy opérateur malagasy maromaro a, mety misy tsena maromaro a very ao anatin'izay, dia misy manque en cahier zany a tsy azon'ny Madagasikara. En général indray a ny rosiana manana réseau ngeza be na au niveau an'ny transport maritime zany a maneran-tany a, na transport aérien maneran-tany a, na amin'ny resaka pétrole, dia zay geja atao an'ny Russie zay zany a dia misy manque betsaka amina service. Amin'ny alalan'ny fandraisan'ny fanjakana fepetra mialoha ho fisorohana ny fitohizan'ny krizy ho an'ny Madagasikara araka izany no ahafahana tsy mampitotongana ny toe-karena. Raha toa ka tsy mbola nahazoana valiny tato anatin'ny volana maro ny antson'ireo sehatra tsy miankina, androany nanamafy ny tokony sy ny fionana amin'ny fanjakana ny syndicat des industries de Madagascar. Tonga fotoana mba hatsapitsika hoe hevitry ny maro mahataka-davitra ka andao re tompokontsika hiresaka. Vahaolana efa manana ny mpandraraha tsy miankina fa tsara no tsy maintsy dinina amin'ny fanjakana satria arakin'ilay lazaiko tao a tsy ho vitan'olona rery fa tsy maintsy fampanometana antsika. Ary matoky sy mino zay fa na dia somary tara kely ara fa tsy maninana tara fa matoky sy mino zahay fa amin'izao mety fiovan'ny gouvernemente zao ngambany a mety misy io atao amin'ny teny vahiny hoe élan vaovao a mba hijerena mba hiarana mandinika fa fotoanany angambany zao a na dia somary tara ara fotoanany zao a mba hitady lalana hafitsika hitady vahaolana hafa ho an'ity firenena mamitsika ty. Isan'ireo efa niakatra tato anatin'ny andro maro ohatra ny vidin'ny barila ny petrolina. Ny valomartsa 2024 teo natratra mandrina ny $30 amin'ny barilan'izany teo amin'ny tsena iraisany pirenena. Nahitana vidinany tsikelikely izany tato anatin'ny andro vitsy saingy mbola mananika ny $10 hatrany ny barila. Tontolon'ny fifidianana kosa indray dia mbola manjavozavo ny fahafahan'ny fanjakana Moroso amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana manomboka amin'ity taona ity ho ny antoko HVM. Ankoatry ny pitsopitsony takina amin'ny zany hanano sarotra ny fitadiavana loharanombola anantetarana izany. Yves Richard. Tsy maintsy irosona mialoha ny fifidianana ny taona 2024 ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana. Raha ny faneho-kevitra farany azo teo anivon'ny ministeran'ny ady-tany sy ny fitsinjaram-pahefana. Raha ny faneho-kevitra ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM mahakasika io. Mbola manjavozavo ny fahafahan'ny fitondram-panjakana sy ny senimy roso amin'izay noho ny tsy fahampiany ny fiomanana tany amboalohany, indrindra mahakasika ny hoentim-manana. Ny tena manaitra voalohany aloha dia ilay hoe tsy tafiditra tao anatin'ny loi de finance initiale ilay teti-bola hoentina anarahan-dalàna. Tsy misy mitaky mihoatra an'izay eto. Tsy fantatry ny premier ministre sy ny gouvernement ve ary zany sy ny filohan'ny repoblika hoe anao refontsika. Nefa miantoka ny ataoko hoe ny filaminana eto amin'ny firenena ary indrindra mba miantoka ny olona ahafahany misafidy. Zo fototra anie zany. Vola be tokoa zany. Fa zay ny vidin'ny demokrasia, zay ny vidin'ny fanarahan-dalàna andaminana ny firenetsika. Ka maninona ny fanjakana no mitavozavoza miandry ny tenin'ny mpanohitra vao mampiseho an'ity fahasarotany rehetrarehetra ity. Raha ny faneho-kevitry ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Lanto Rakotomanga momba io. Tsy mbola tara ny fanatanterahana ny fanavaozana tanteraka lisam-pifidianana. Mbola manana 18 volana eo ny fanjakana irosona amin'izay. Ankoatra ny fanainy nataon'ny fanjakana miandry ny tolo-kevitra avy amin'ny siny ihany koa ny firosona amin'io hoy ny fanazavana. Rehefa officiel ny proposition izay ho ataon'ny CENI mankany amin'ny gouvernement dia hitan'ny ao amin'ny gouvernement zany hoe mety ve ilay fandanina sa mila apina na mila ahena na inona no fiarah-miasa amin'ny mpiara-pombon'andro normal be raha ohatra ka mbola tsy ao anatin'ny LFI izany lela vola ho amin'ny refonte na liste électorale izany satria mbola atreto aloha fa rehefa misy zay dia mino
fa ho tafiditra na ho azo ampidirina any anatin'ny teti-bolam-panjakana na ho iteo izay ataon'ny gouvernement zany anatanterahana an'izay fa ny zava-dehibe de hoe efa vonona ny fitondram-panjakana sy ny seny anao an'izany refonte izany. Mandidina ny 4,7 ny vola ilaina amin'ny fanatanterahana ny fanavaozana ny lisam-pifidianana raha ny loharanom-baovao. Mahery ny herintaona izany hoe 12 hatramin'ny 13 volana any ho any ny faharetany asa noho ny fanavaozana izay miainga tanteraka isan'ny tokantrano manerina ny vokotany mandrafitra ny faritra 13 ito Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia hiditra amin'ny fitokonana ireo personnel administratif et technique eo anivon'ny Université Antananarivo aorinan'ny 27 ora raha tsy voavaly ny fitakian'izy ireo. Ny fandoavana ny karama ara-potoana ny fisotronono ho isan'ny fototry ny olana hatramin'izao. Io na saina. Manambana ny itokony ireo mpiasa maherin'ny 200 personnel administratif et technique des universités section Université Antananarivo afaka 27 ora manoloana tsy fivahany ny olan'izy ireo. No fitokonana ny mpiasan'ny Université Antananarivo ka manomboka androany manome 27 ora ny zay tompona andraikitra afaka mamaha zay olan'izay zany zahay. Efa tamin'ny 5 janvier io antota taratasy mahakasika indemnité de technicité novembre-décembre io no tany amin'ny nivon'ny primature. Nangataka fiorina tamin'Andriamatoa Prime Ministre zay mba tia hafantatra hoe inona ny antony mahatonga ny anay Antananarivo satria marihana tsara fa ny Université Antananarivo resy tsy nahazo ny anjarany. Mpiasan'ny université nanomboka tamin'ny taona 20 ka hatramintsika miresaka zao zany dia mbola tsy nandray fisotrondronono hatramin'izao. Ny antony dia tsy voaloha ara-potoana ny CRCM ny cotisation izay miantoka ny fandraisana fisotrondronono rehefa fino-20 taona moa zany. Ny olana lehibe dia tsy nisy izay fandrotsahana izay cotisation zay efa taona maromaro zay. Nesorina izy fa tsy nirotsaka, tsy narotsaka. Ny antony aloha zany tsy fantatra hoe inona ny anton'le tsy nirotsahana. Efa nisy ny fangatana tamin'ny tompona andraikitra isa-tokony manoloana ireo olana ireo raha ny fanazavana saingy tsy mbola nisy nandray hatramin'izao. Ny fitokonana ny mpiasan'ny PAT izay apikatso ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny université. Ny fiatraikany be dia be ny fiatraikany. Ohatra zao amin'izao fotoana zao zany zao misy ny atao hoe fizarana an'ilay carte atao hoe hipokitra izay andraisan'ny mpianatra bourse. Raha ohatra zany mitokona ny mpiasan'ny université izay ny mpandrarany tena mikarakara mikirakirana io dia anisan'ny fiatraikany voalohany aloha zany mety isy fiatraikany amin'ny fizarana bourse indray zay satria le carte tokony andraisana bourse mety tsy ho voazara. Raha izay faharoa tsika zany zao miditra ao anatina fotoanan'ny fifidianana dia mety hisy fiatraikany ihany koa zay amin'le fifidianana amin'le fikarakarana le fifidianana. Miandry ny famalian'ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ireo fitakiana ireo ny mpiasa maherin'ny 200 mpiasa eo anivon'ny PAT eo anivon'ny Université Antananarivo. Raha tsy misy valiny izay roso amin'ny fitokonana izy ireo. Tsy misamiakatra kosa ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Voatery manena ny budget ampiasaina isan'andro ny ankabeazan'ny tokantrano malagasy fanadina. Manoloana fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankabehany. Tsy maharaka ny fandaniana ao tokantrano intsony ny vola miditra ao amin'ny tokantrano maro ankehitriny. Isan'ireo miaina izany amin'ny andavanandro ity iray mpianakaviana ity. Raha ny vidin'entana eny an-tsena aloha amin'ny ankapobeny tena hita hoe misonitra andro manalina na ny PPN na ny voamaina na ny fotsimbary. Tena hita hoe misonitra be izy. Tena hitako misonitra aloha zany eo amin'ny PPN dia ny amin'ny lafarina, ny siramamy, ny menaka, ny savony indrindra tena misonitra daholo mihitsy. Zay misy 10 efatra zay ny miasa. Efatra ny miasa dia ny sisa mbola mianatra. Ny fidiram-bola eo ihany tsy dia hoe mahita be na hoe kely dia kely fa mba tonitony mba maharaka le fiainana isan'andro foana izy. Hita hoe tady tsy hoaraka izy fa tsy maintsy mitsofoka ihany aloha amin'le izy satria tsy maintsy mihinana ny ankizy, tsy maintsy mihinana ny rehetra dia tsy maintsy hoe mitsofoka. Saika niakatra avokoa ny vidin'entana eny an-tsena, indrindra fa ireo entina fampiasa amin'ny andavanandro. Voatery manena ny fandaniana isan'andro araka izany ity ankonina iray ity.
tena midina raha taloha zany mahandro enina kapoaka zay folo zay dia midina 4 kapoaka na mahery kely. Izy zany tsy voatery hoe fixe le fatrambary fatra satria miankina amin'ilay zava-misy koa. Atao ampy na tiana na sy tiana zany dia na mihinana tapakibo na mihinana voko dia zay aloha no zava-misy hoe fa vita indray andro ny 4 kapoaka dia fa zay aloha. Teo aloha tamin'ny androny mbola hoe 9,000 ny kilao mbola mba afaka mindroa isan-kerinandro fa zao ndray mandeha isaky ny alahady zany mba hoe mihinana hena aloha. Raha ny tena hitako hoe zany azo atao zany amin'izao resaka laoka aloha amindray mihinana voamaina. Satria ny voamaina raha mandro 1 kilao anao zao tena ampy be dia be iny. 1 kilao ohatra hoe tsaramaso 1 kilao na ohatran'izany. Fa raha ny anana zany tsy azo vidiana amin'izao e. Mihoatra be misy mitovitovy amin'ny vidikena koa mividina anana, mividina ovy. Ny voatabia ary moa 200 indray ve amin'izao. Tsy aivona. Araka ny vinavina nataony Stat manoloana ny fisontry ny vidim-piainana amin'ny ity taona 2024 ity. Ahina ny akaran'izany ary vinavinaina andidina ny 700 raha toa ka 5 faingo 900 ny taona 2024. Tonga ny fotoana ny doka varotra isika aorianan'izay ataontsika mahakasika ny fiakaram-bidin'ny gazety. Eo ihany koa momba ny taxi moto. Papote à mini prix avec tes potes et ta famille. Avec Mouratim, toute la journée, tu as 60 minutes et ou 60 SMS et ou 60 mégas pour 1000 arrières vers tes 3 numéros Friends and Family. Tape le dièse 322 étoile 26 dièse. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika. Dia hiakatra manomboka amin'ny faharoan'ny volana aprily ho avy izao ny vidin'ny gazety manerana nosy raha ny fampahafantarana izay navoakan'ireo orinasa fanaovan-gazety. Anton'izany moa ny fiakaran'ny vidin'ireo akora fototra raha ny fanazavana Abraham Randriamanana. Hiatra manomboka ny volana aprily ho avy izao ny tsara ny vaovao an'ireo gazety eto Madagasikara raha ny fampitam-baovao avy amin'ny GPIM na ny groupement des éditeurs de presse d'information multimédia de Madagascar. 500 hatramin'ny 10,000 mifanaraka amin'ireo karazana gazety ny fiakarana misy raha ny fampahafantarana ny potra tamin'ireo gazety mpiseho isan'andro androany. Ny fiakaran'ny vidin'ireo akora fototra ilaina amin'ny famoahana ny gazety no antony nahatonga izany raha ny fanazavana. Manodidina ny 300 ny gazety lafo ho an'ity mpivarotra nanaovana ny fanadihadiana ity ao anatin'ny ray andro. Ahina ihany zany ankehitriny raha ny fanazavana. Raha fiakarana aloha dia mety ho kely ny karama satria arakaraka le mpanjifa io zany na izao fotsiny ary zao mandeha ny aina aman-jery hoe anina dia efa tsy mividy tsony le olona io any hitanay tao ny télé. Dia izao zany hiakatra indray le izy dia tsy haiko mety ho kely zany sisan'ny karamanay satria mety tsy alafiry. Io zany efa pour samitazy avy any am-potony any dia tsy maintsy hoe zay fa tsy mahazo maka mihoatra an'izay. Ohatra hoe raha 500 le gazety dia 70 ny karama, raha 400 le gazety dia 50 ny karama. Tsy hena satria arakaraka ny lafo na zahoana ilay tombarotra. Tsy lany miverina amin'ny tompony. Manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana, miankina amin'ny vaovao misongadina ny fifidianana ny gazety taratasy ho an'ny mpanjifa. Izy moa rehefa le hoe misy vaovao tena jerena dia mividy foana na hoe ahoana raha mividy amina ahoana satria vaovao mila jerena. Le ohatrany hoe fifidanana anazy zany mety indray ianao mividy na indray ianao tsy mividy arakaraka le ampelantananao io. Zany isan-kerinandro eo amin'ny 3 eo mividy. Zao zany raha hoe araka le hitombo zany mety hoe indroa isan-kerinandro mijery arakarany. Ilaina ka ilaina dia tena ilaina mihitsy. Satria ahoana ahitana vaovao rehetrarehetra zany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mitoy ny fandraisana ny basy tsy ara-dalàna any amin'ireo olon-tsotra manerana ny fatraka androany no nanatritra ireo basy azo nandritra ny herinandro ny délégué militaire régional ny alarana efso. Basy misa 10 miampy balatelo no natolotry ny solon-tena-paritry ny miaramila ny délégué militaire régional Anmelag ny fitaleavany ny hafantom-pirenena sy fiandry androany. Azo tamin'ny hetsika fampandriana fahalemana nataon'ny miaramila miasa any amin'ny faritra Melag indrindra atao mety rano sy nateriny ireo olona antsitrapo ireo basy ireo.
Zany dia isaorana zany reo olona tsara sitrapo zay namerina no basy tsara talàna zay tany aminy. Eto zay dia mbola manentana hatrany atsika rehetra manatona ny tombony mpitandro filaminana atero ro basy rehetra tsara talàna aminareo. Teneno zay olona akaikinareo na piray votirindrina aminareo ka mbola manana basy nefa mini tsy manatitra zany a entany ny namatsika entany ny avatsika satria ny atsika rehetra ny fandriampahalemana ary ny fiarahantsika rehetra miaraka no andresena ny tsy fandriampahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Dia misaotranao mon colonel mitondra ireo basy tsara talàna sy paly avy tany amin'ny faritry melaky. Hatreto mitataly 20 ireo basy tsy ara-dalàna voahangona manerana ny nosy izay ahitana karazany telo toy ny basy Maherivaiky, ny basy Mborona ary ny basy Vitagasy. Akoatra izay, grenady miisa 4 sy bala miisa 13 no voahangona nandritra izany tao amin'ny faritra Melaky, Bongolava, Tsiroromandidy, toerana Voasogatsy ho faritra Mena no tena nazahoana basy tsy ara-dalàna petsaka indrindra hoy ny taliany afanimpo-pirenena sy ny fiandry. Ankilany ho fanampiana ireo délégué militaire régional amin'ny afanatanterahana ny asany nisy ny fampitaovana izay natao azy ireo. Ny fiafaran'ny volana Jolay ho avy izao no vita tanteraka ny asa fanatsarana ny seranatsambo mananara avaratra ao anatin'ny faritra Nalanjorofo. Avokavoky ny distrika ny seranana no ny faratsy ny lalana amin'ny toerana Henri Florian. Raha ny ato tao anatin'ny fotoana maharitra ny fanamboarana ny seranatsambo ny mananara avaratra ao anatin'ny faritra Angalanjirofo. Niverina ny toy indray ny asa fanatsarana izany amin'izao fotoana izao. Taoriany ny fahatongavana ireo fitaovana ampiasain'ny orinasa izay nafarana avy any ivelany ho fanohizana ny asa fanamboarana. Fantatra fa efa ho roa taona latsaka ankehitriny no nanamboarana ity seranana ity ary amin'izao fitohizan'ny asa izao vinavinaina ny faran'ny volana Jolay ho avy izao no ho vita tanteraka ny fanavoazana sy ny fanatsarana. Ty ny fantatsika tsara fa zany seranatsambo zany dia anisan'ny zavatra tena ilainy ty distrika ity ilainy ty tanàna ity. Ka rariny loatra zany raha mitaraina ny olona amin'ny tsy fahavitan'ny asa. Indrindra efa ray taona, roa taona latsaka kely eo efa nanombohany ty fanamboarana ty seranatsambo ty zany. Ka eto moa zany tsika amin'izao fotoana izao hitantsika fa fita amin'ny 20 ny asa no vita atreto aloha. Ka nanamafy moa iry zareo entreprise zay manatanteraka ny asa fa noho ny fahasimban'ny fitaovana ny asana zany izay tsy nahitana pièce teto Madagasikara nefa ny fotoana tratran'ny confinement, tratran'ny fahasarotana dia zay nanana ny sarotra zany ka amin'izao fotoana izao moa zany efa voavahan'ny olona satria nahitany pièce tany any Allemagne ry zareo. Ka efa miverina miasa zany ny entreprise tsara vintana zay manatanteraka ny asa eto amin'izao fotoana izao. Avokafoka ho an'ny distrika ny mananara avaratra tokoa ity seranatsambo amboarina ity. Ny fifamezivezena an-dranomasina no tena miantoka ny fampiodonana ity distrika ity sy ny toe-karena ao an-toerana. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany kosa ny fampitaovana ny corps de la protection civile Enevato. Fiara-miasa ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana frantsay izay tafiditra amin'ny fanatsarana ny famonjena avona eto amintsika Gaëtan Andriatsilao. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fampitaovana ho an'ny sampana-mamonjy voina na ny corps de protection civile eto Ivato. Fiara-miasa momba ny fandriampahalemana sy ny fiarovana frantsay sy malagasy. Ankoatra ny fampitaovana, misy ihany koa ny fampiofanana omena ireo mpamonjy voina. Isika eto Madagasikara izay mbola tsy manana toeram-piofanana natokana ho amin'izany. Ny zay mahatonga ny hoe ny tsy maintsy miakina amin'ny fiara-miasa amin'ireo firenena manafoana zany matetika ny fiofana mba ny vonjy voina raha te afana voatra kokoa sy manao ny mise à jour amin'ny resaka vonjy voina. Dia zareo frantsay isan'ny manome fiofanana maro tokoa ho an'ireo manam-boninahitra dia misy ihany koa ho an'ireo manam-boninahitra lefitra. Ary tamin'ny faraparany teo rehefa nisy fiofanana natao ho an'ireo miaramilan-darana atao tasy amin'ny nosy la réunion. Hita hoe mampivelatra kokoa an'ilay vondrona zay fisian'io fiofanana makany ampita zay satria mahita ny tena zava-misy marina any amin'ny isaky ny firenena izay andalovana. Ankoatra ny frantsay,
manolotra fiofanana ho an'ny malagasy ihany koa ny sinoa sy ny ao Afrika Atsimo. Rehefa misy ny fampitaovana tahaka izao, tsy maintsy apetraka ny fifanaraha-piarah-miasa ao amin'ny komuna Antananarivo renivohitra sy ny komuna manodidina ahafana manantanteraka tsakany sy andavany ny asa nanirahana. Ny mpamonjy voina ao Antananarivo dia efa mandeha tsara satria misy convention koa zareo komuna Antananarivo renivohitra sy ny Antananarivo manodidina Antananarivo amin'ny resaka famonjena voina. Dia matetika izay no voantso avy amin'ny fangatahana fanampiana avy any amin'ny mpamonjy voina Antananarivo. Zay zao aloha ny fiarahana misy atsoatsy moa efa misy olafy ihany koa anatin'ny fantsindravitra atao eto anivon'ny tafika. Dia misy convention finiavana amin'ireo commune izay manana etaeta miametraka lafina vonjy-voina any amin'ny toerana misy azy avy any. Raha tsy hivina tao anatin'ny 4 taona, mihoatra ny 10 euro ny fampitaovana natolotry ny frantsay ho an'ny corps de protection civile eto Madagasikara ary mitetina 7,3 euro izany ho an'ny taona araka amin'ny 24. Tontolon'ny zavakanto kosa indray dia niromban'ny Faza Louise Aurélie solitenan'ny Madagasikara ny laharana fahatelo ao tamin'ny Coupe d'Afrique de Slam Poésie izay nitoditsaina tany Etiopia. Raha nitafany fanaovana taminy dia maro ny tanjony indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena io na saina. Voilà que le slam m'appelle et me dit « Allô Louise, si le slam je me suis dit mince casse, on part vivre heureux. Fidèle à son spleen, j'ai pas supplié le bonheur de me suivre sachant qu'il ne m'aime pas trop. Est-ce un sujet de force, de stratège ou de discipline, je sais pas. Et va leur dire que tout ce qu'on raconte dans nos textes n'est pas forcément ce que l'on vit, bro. La scène ennemie nous donne peut-être un peu de courage de crier haut et fort ce que les autres n'osent même pas murmurer tout bas. Un rêve défini de quelques vers. Voyons les autres verser ses larmes pour un petit peu de bonheur. Je m'excuse si je n'ai pas voulu comme réveil, car ceci est devenu un choix. Satony amin'ny Jonathan Faza Louise Aurélie, fantatry ny maro amin'ny hoe Louise Faza nandritry ny Coupe d'Afrique de Slam Poésie natao tany Etopia ny volana febroary teo zay, ka nandrombany laharana fahatelo. Araka izany, nisongadina teto amin'ny kontinanta afrikana indray ny mpanakanto malagasy nitondra avy ny vonina pirenena. Tafakatra tafita tamin'ny fahatelo zany 3e place moa zany mamoramora kokoa tenenina azy, 3e place dans toute l'Afrique. Mafimafy ihany ny fananana anantena be moa zany hoe première place izy koa manao fananana tsy anantena ho voalohany fa rehefa tonga tany amin'ny hôtel za dia navoray ny message sy ny fanohanana rehetrarehetra ny Madagasikara avy taty Madagasikara hoe mpandresinay foana ianao tu es notre championne fa efa tu es déjà sur le stade du podium 3e place zany dia tena feno fo koa satria fier be zany le malagasy fa hoe manana olona mitondra ny anarana tany dia tena faly fa anatin'ny coup de cœur zany tsika Madagasikara tao anatin'ny mpifanina rehetrarehetra. Guinée no nandrombaka ny laharana voalohany tamin'ity fifaninana ity ary Maurice no teo amin'ny laharana faharoa. Amin'izao fiverenana tandrazana izao, hiazo ny faritra antsinanana toerana hiaviany ity mpanakanto malagasy ity ary no manaindray ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany. Ny projet magnaraka dia ny Coupe du Monde, 2e Coupe du Monde izay atao agny Bruxelles mois de septembre ho avy zao amin'ity taona ty 2022 io. Dia miketrika koa anangana projet na projet artistique zay slam amin'ny ankapobeny moa zany fangaro théâtre na spectacle afagna mba mandehandeha zany na magneran'ny Madagasikara io na ivelany magnino tsy magnino moa zany fa irigna jiaby zay mahasoa. Tsy ahivana, nandray anjara tamin'ny festival slam national teto Madagasikara i Faza Louise Aurélie ary nandrombaka ny Amboara tompon-daka Madagasikara ny taona 2020. Antony na voasafidy azy ho solitenantsika tamin'ity fifaninana iraisam-pirenena ity. Botswana, Cameroun, Guinée-Conakry, Maurice, Tchad ary Togo no niatrika ny dingana famaranana tamin'ity Coupe d'Afrique de Slam Poésie natao tany Etiopia ity. Dia igny izy tsy pazimasy
tsy jao fitoerana misy anazy zany jereny afarana zoky irin'olona fa tsy aniriny tanjona elana iriagna ny hafa fa zao izy tonga amin'ny tanjona iriagna karaha ony fa itetateta mitady toerana tokony hitoerana tojiny anjara kitody zagnaharany miamboninaitra ako ny tena voakiny fô mangala ondraha fô ninazy memenimpo mitady toerana iatifanga dia iny izy zaza minomboka tonga tantara merci zay makasika an'iny fa ny atsara kosa ny kalitaon'ny vokatra olatra na champignon raha ny hita eny an-tsena hoe ireo mpanjara nahitana fiainana kosa hatrany amin'ny 500 isanjato ny mpanjifa izany ankehitriny fanadina. Raha ny fanadihadiana mihoatra ny ray etsi-karazana ireo olatra hita maneran-tany. Eto Madagasikara, manodidina ny 4 ny karazany olatra fihinana be mpanjifa indrindra eny amin'ny tsena. Raha noharina ny taona lasa, ny atsara ny vokatra olatra tamin'ity taona ity, isan'izany ny champignon blanc. Champignon zao lasa mora be. 40 zao ny kilao antony. Dia le fotsifotsy 30 satria tsisy tsena dia amidy mora. Efa fantatry le mpitondra anazy io. Mpitondra anay foana mitondra an'io isan-taona. Dia efa hainy tsara manavaka an'le izy. Hay, kazon-danda ambanivohitra be. Ola ambanivohitra be raha miala maraina dia hariva vao tonga maka an'io. Zao izy misy oran'izao izy vao betsaka. Avy any Ankazo-Danjozorobe ny ankamaroan'ny vokatra olatra amidy etỳ amin'ny tsena. Mihavitsy ankilany ny mpanjifa raha ny fanazavana. Maro vokatsoa entin'ny olatra eo amin'ny vatana toy ny vitamine C, fibre, sélénium, potassium indrindra ihany koa. Mametra amin'ny mety fiakaran-tosidra ary tsara ho an'ireo olona manana areti-maso. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia manamafy ny fitakina ho lasa ara-dalàna ny asa taxi moto. Ireo manao izany araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ety amiroso ny dingana fanarahana ny fenitra izy ireo raha ny fanazavana izay miainga amin'ny fakana ny lisitra ireo mpanao taxi moto miantarandriana io. Ho avondrina ny taxi moto rehetra ary apetraka amin'ny fitsipika anatiny ho arahan'izy ireo araka nambara soloteny ao anivon'ny fikambana mpitondra taxi moto androany. Na tsy mbola voasokajy anatiny sy adalàna aza ny fanaovana asa taxi moto, dingana irosoan'izy ireo izao ahafahana misoroka ny fioara-pefy sy loza mety hitranga amin'ny alalan'ny fitondrana olona. Ampivondrona ohatran'ny hoe amory zany izahay an'le tena isa exact. Dia ho ampitanay any amin'ny tompona andraikitra isaka amin'ny piste. Zany hoe ho an'ny chef de piste rehetrarehetra zany isa laharana moa zany ho an'ny mpiandraikitra ho atsoina zany ahafantarana hoe ahoana no ahafahana manao an'le lista ho mpikambana ao anatin'le taxi moto. Ho mpitantana anankiray loha anankiray no itovizany rehetrarehetra ialana amin'ny mety ho hevin-dratsy sy ny asa ratsy izay efa matetika miseho eto Antananarivo. Ary efa misy taratasy miparitaka any amin'izany fakana ny lista zany. Eo ihany koa izay efa mampilaza ihany koa ho an'ny chef de piste hoe angonina ary ho ampahafantarina ny rehetrarehetra hoe zao tsy maintsy arahan'ny taxi moto rehetrarehetra ihany koa. Misy ny hoe fitsipika aloha voalohany indrindra fifampifehezana ao anatin'ny taxi moto toy ny fikambanana rehetra. Any hoe efa miparitaka any zany ao anatin'izany resaka hoe fifanajana ny sécurité ary amin'ny mahafitaterana anazy dia fampahafantarana ny rehetrarehetra ny lalàna ny fifamoivoizana indrindraindrindra eny an-dalana eny zany hoe manahoana ny fomba fitondra ho an'ny mpiserra taxi moto rehetra satria amin'izao fotoana izao zany malaza foana hoe ny taxi ny moto
ny moto no mpisetrasetra mahatonga ny loza ampahafantarina eto fa efa misy fitsipika ho an'ny mpiseratra taxi moto ary manavaka izany zahay hoe ireo mpiseratra taxi moto ireo dia vita fampiofanana fa aminay samyzahay ao anatin'ny fikambanana taxi moto. Isan'ny tafiditra amin'ny dingana fitakiana ny fampanarahana fanaovana taxi ihany koa izao fakana lisitra mpitatitra olona amin'ny koderna roa izao raha ny fanazavana. Izahay mbola tsy ara-dalàna fa maniry manam-paniriana ny tafiditra ao anatin'ilay ara-dalàna. Efa misy ezaka be dia be zany nataonay. Zany hoe ny fiarah-miasa amin'ny tompona ndraiky mpanjakana tsirairay avy hatreto aloha zany tsy hoe misy na hoe tsy fa mahatonga anay anangona an'ilay lista mba ahafahana mahafantatra tsara hoe iza daholo ilay izy satria na manaraka zany hatreto aloha efa nisy zavatra nomaninay atao amin'ny birao. Rehefa azo ny listry ny mpikambana rehetra dia mametraka amin'izay izahay hoe ireto olona reto jerena par piste hoe aizava misy azy ary anamboarana piste hafa mihitsy izay mbola ifampiresahany amin'ny tompona ndraiky mpanjakana hoe aiza sy aizava no afaka hijanonanay sy hitoeranay rehefa nanao an'ilay asa izahay. Ka ny zavatra hoe hotoyany angambany mety hoe efa araka ny voateny teo hoe ny moto ohatra mety hisy lokony iraisan'ny rehetra dia misy badge, misy autocollant moto, misy numéro. Tsy aivina, mbola voasokajy ho clandestin ny taxi moto hatreto. Isan'ireo tsy manaiky fidirana izany ho ara-dalàna ny ankamaroan'ny mpitondra taxi. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia miditra amin'ny andro faha 20 ankehitriny ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russie. Ny maraina teo foto-drafitrasa maro tao Kiev no voadaroka bomba. Fanadina. Mahery-ndroa alina ireo vahoaka afaka atao Mariupol namakivaky tamin'ny tebitebiny lalina amin'ny 720 kilometatra izay voadidina daroka bomba sy fifandonana eo amin'ny samitafika. Nandeha tamin'ny couloir humanitaire saingy mbola maro ny sakatsakana teny an-dalana hoy ireo todi-soa ary mbola Amanarivo no mihitsoka any an-dalana. Ny ao Mariupol izay ravan'ny daroka bomba tao anatin'izay andro maro izay no ity toerana ity stratégique ho an'ny Russie. Tsy ao amin'ity tanàna ity ihany, toerana maro ankehitriny no ahitana fivorian'olona maniry hitsoaka ny Ukraine. Amina kilometatra ny filaharana raha tsy misy afa-tsy 70 ireo fiaran'ny Croix Rouge izotra amin'ny couloir humanitaire. Vahaolana hitan'ireo tompon'andraikitra manoloana izany, samy mandray ny fiarany ireo izay tsy mbola simba vokatry ny ady ary ny escorte ny Croix Rouge. Ankehitriny, raha nitatitra navoaka ny firenena mikambana, mahery ny 3 tapitrisa izay no isan'ireo mpitsoponenana. Izay indray mamarana vaovao tamin'ity androany ty ankatranao nanaraka izany ankatrana ihany koa ireo teknisianao ambadika ao laza teo amin'ny feo tsiry teo amin'ny asary ary indra no andrindra izany soafa tsara daholo tompoko. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.